fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Araka izany fikira famantarantsika izany indray dia miaraka amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao natalay fandarana iray vatsy iray aina izay fandrehanao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka izao. Dia faly miara-ponao amin'ny anaran'ny Tompo ary dia tononona ho anao so ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Izy ilay mikarakaratsika, izy ilay tiatsika no hitantana hatrany ny fiainantsika isa-tokantrano isam-batan'olona. Androantsika dia anao hiatrany ny fijerena ny fiainan'ny mpivady fa milohan'ny hirosotsika amin'izany dia andeha hivavaka isika. Tompo misaotra anao indrindra ny amin'ny fitiavanao fa tsy anayanao ary tsy mba misy tambony tsisy fepetra ny fitiavanao fa tianao dia tia. Ankehitriny izay raha hijery indray anao zao fandaharana iray vatsy iray aina zao dia mangataka indrindra ny fanoloran-tsainao, mangataka indrindra anao fanahy masina ao aminay tsirairay avy, amenao anay, afahanay mahatakatra ny amin'ny sitraponao. Dia misy foana tompony feo izay manelingelina, eo ny asa ratsy ny Satana izay manakana anay tsy hahatakatra ny sitraponao, dia tsy hanan-kery, tsy hanana fahefana aminay ireny. Fa ianao ny fananao masina no amenao anay ka hitarika anay hatakarana ny sitraponao. Dia mitena aminay Tompo fa mihaino anao zahay amin'ny anaran'i Jehovah Tompo tsy anay. Amen. Dia tsorantsika ny Tompo ny afahantsika mbola miaraka an'ity fandarana iray vatsy aina ity hijery hevitra anankiray indray tsika amin'ny tian'io ity ao anatin' izany fifandraisam-pivady izany ihany ny fangatsiahana eo amin'ny fifandraisam-pivady, ny fangatsiahana eo amin'ny fifandraisam-pivady. Resahantsika amin'ny tian'io ity ny atao hoe fangatsiahana, vanim-potoana iray izay andalovan'mpivady io noho ny antony maro izay jerentsika avy eo. Fa inona marina moa dia fangatsiahana ity? Fa inona zany hoe mangatsika zany? Zany hoe raha tovaly tsotsotra dia hoe rehefa ilozan'ny hafanana ny tokantrano dia mangatsika. Rehefa tsy misy fifandraisana tsara sy matetika intsony dia mangatsika. Lasa mifanalavitra ara-pihetsepo ny mpivady. Mangatsika ny fifandraisana, tsy mifampizara fihetsempo intsony toy ny fifaliana izay mety hoe mampalahelo, ny aya, ny tahotra, zany hoe izay mety ho fihetsemponao dia ohatrany tsy manana risi-po intsony izaran'izany fihetsempo zany. Efa milaza zany fa ao anatin'ilay fangatsiahana ny fifandraisan'ny mpivady. Fa dia samy mihazona an'izany fihetsempono zany. Ny olona rehefa manana fihetsempo dia te hizara an'izany fihetsempo zany rehefa tena hoe mifanakaiky amina olona anankiray. Ary inoko fa teo amin'ny mpifankatia rehetra dia nisy zany vanim-potoana zany tena ny fampizarana ny fifaliana, ny fampizarana ny alahelo, ny tahotra, ny ayasy, ny zavatra maro izay hoe ny ainana tao anatin'ny fiarahana. Fa rehefa tonga ilay vanim-potoana amin'ny fangatsiahana dia samy mihazona ny azy, tsy te hiresaka an'izany intsony fa samy mihazona ny azy. Kanefa ny maro dia mizara izany any amin'ny hafa. Zay no tena lasa olana mihitsy hoe lasa tsy any amin'ny vady intsony zany no hizarana izy fa any amin'ny olon-kafa indray. Ohatra ny namana, ny ray aman-dreny,
na mety ho any amin'ny rafozana mihitsy ara zay everina hoe mety hitondra vahaolana eo amin'izany ny fangatsiahana sy olana misy eo anatin'ny mpivady zany. Na ny resaky fanaovana azy anatin'ny ty vanim-potoana fangatsiahana ty de tena miena betsaka mihitsy ka izay tsy maintsy fampiresahana toy ny resaka arabola, ny fiainan'ny ankizy sy izay ampandeha ny fiainana ao an-trano sisa no hany resahana anatin'ny tokantrano. Misy aza raha sendra hoe antaninana na izarana fihetseham-po de miavonavina na manao valim-poraingana tsotra zao fotsiny. Indrisy fa rehefa misy manandrana miresaka aza eo anatin'izany fifandraisana zany amaky an'ilay fangatsiahana zany na lay tsy fandraisana tsara tsony hoe miresaka manodidina amin'ny fitiavana sy ny fifandraisana de matetika ny afarany de fifanilihana ny am'izay mety ho tompona andraikitra sy hoe izy no diso ao anatin'le izy zany tsy firosoana ho any amin'ny vahaolana na anatsarana an'ilay fifandraisana anafana an'ilay fitiavana fa lasa fifandirana sy fanilihana andraikitra no misy fifanomezantsiny aza matetika de tena mampalahelo adony afarany zany resaka zany. Everina fa mba hamana olana nefa tsy nisy vahaolana fa maika olana ny ampolana hafa indray aza. Inona ry no anton'izany deo jereva tsika inona vo mety ho anton'izany zavatra zany. Na misy vitsivitsy ho resahantsika. Voalohany de samy mitanany heviny samy mihevitra ny tena no manana ny fahamarinana ary de samy mihazona an'izany everina fahamarinana zany ary tsy te hisokatra iainy ny hevitry ny hafa. Ny anankiray koa de ny faharoa de ny hoe samy mihevitena ho manana an'izay fahamarinana izay. Fahatelo tsy mifampiaino intsony zany hoe zay ambaran'ny anankiray de tsy heverin'ny anankiray ho zava-dehibe intsony fa tsy rarahiny zany le hevitra any ka manao tsinitsinina ny hevitry ny vady. Fa efatra mifanilika am'izay ho tompona andraikitra mahatonga ny olana. Tsy ho voatery ho tsy fahampiana ara-bola no fototry zany olana zany. Indray mantsika mety rehefa tsisy vola zany mampiady fa ny olona manam-bola tsy miady, tsy tena marina zany. Fa tsy voatery ho lafy ny ara-bola hoe tsy fahampiana na ny fisin'ny vola betsaka aza mety ho fototry ny ady indray amin'ny fitantanana azy. Tena tsara nefa ny adalana hoe inona marina moa no fototry ny aingana zany. Ny fangatsiahana zany de hoe rehefa fantatra fa mangatsika de ny tsara de hoe mitady hoe fa inona no mahatonga an'le izy, fa inona no mahatonga an'le tsy hoe iza no fototry zany fa maninona no misy an'izany, fa maninona no lasa tonga eo am'izao toerana zao ny mpivady lasa mangatsika. Tsy hoe ririnina de mangatsika hoe mangatsika fa tena hoe le fifandraisana mihitsy no mangatsika. Fa ny fahalalana an'izay hoe inona no fotsiny zay no ahafahana mitondra ny vahaolana hoe raha zany ny olana inona zany no tokony atao mba hahatonga ny tsirairay ho resy lahatra hoe zao zany ny vahaolana. Ary tsy maninona na hoe ny anankiray ihany aza aloha no mahafantatra an'izay olana zay tena mandiny tena de mahita an'le olana hoe ataony olana zao ny olana avy aty amiko, fahitako azy zao ny olana avy any mivadiko. De zay efa tsara entana miainga makany amin'ny fanasitranana an'ilay tokantrano mba hitondra hafanana atao tokantrano indray. Fandinihana lalina no atao amin'izany. Raha tiana ny amaha-olana de fandinihana lalina tena fijerena mihitsy hoe aiza ary mila finiavana, mila fanitretena ny mitady an'izany. Fahadisokevitra ny manao itsin-dalana avy hatrany milaza amin'ny fiazakazahana mahazatra fa ny vady avokoa ny fototry zao olana sy fangatsiahana zao. Zay aloha zany de tena fa resahantsika hoe fahadisono zany itsin-dalana fotsiny zany hoe
kifa mazava be fa izy no disiko, izy zao io tratra manao an'izao ioko, izy no manao an'zaoko, za nga nanao an'izao, satria izy zareo ty ataony, izy ny tsy mahita ny ataony. Zay le ataontsika hoe hitsin-dalana. Tsy milaza zany hoe mety ny ataon'ny vady raha ohatra ka efa hitan'ny olona tokoa izany, fa tsy le ataony zao akory ny olana fa hoe fa inona indray raha nahatonga anazy nanao an'izany, fa ninona izy no nanao an'izany. Zay le hoe mety misy andraikitra foana ao an'ny anankiray ihany koa fa tsy ny anankiray ihany. Fa tsokevitra antsika ny manao hitsin-dalana avy hatrany milaza fa ny vady no antony zany rehetrarehetra zany. Izy tokoa moa tsy mahalala ny ataonao sisitsika, izy tsy mahita an'izany taoko hitan'ny olona rehetra. Zay ndresantsika hoe fa nahatonga azy tamin'izany mety ho misy andraikitry ny vady ihany koa, mety andraikitry ny anankiray ao anatin'ny mpivady fa tsy hoe ny anankiray ihany. Ozony malagasy hoe ny vy tsy mikitrana irery. Ny mahasarotra azy ity dia zao hoe tsy azon'ny mpivady atsaina hoe inona marina, taiza marina ny atombohany sy ny anton'izao olan'izao. Izy io mantsy indray mandeha tsikelikely izy io, mandeha tsikelikely dia ohatrany hoe heverina ho bitika le zavatra misy. Fa reny mitambatambatra reny dia mikisaka tsikelikely ary mahatonga fahasorenana tanteraka ary tena ohatrany hoe tofoka sy leo zany no hiafaran'ilay fihetseham-po zany. Satria heverina ho toy ny tsinona akory dia nefa mahasorena eo am-piatrehana azy. Ary rehefa miverimberina izy satria tsy fantatra, tsy tonga saina zany ny anankiray hoe tsy mety amin'ny anankiray zany, na hoe misy zavatra andrasany ane ka tsy ataon'ny anankiray dia mitambatra zay verimberina dia miatezitra sy mihasorena foana ilay anankiray. Ny andaniny efa tezitra sy efa sorena no le verimberenana, ny ankilany tsy mahafantatra, tsy mahatsiaro fa io zavatra ataon'io na io zavatra zay andrasana amin'ny tsy ataon'io efa mahatezitra sy efa mahatofoka ny anankiray. Ary mety hoe misy fotoana mety hoe tsy azony an-tsaina, mety mba miteny ihany fa mety hamaivanina le izy dia tambatra ary tsy zaka mihitsy rehefa mitambatambatra ohatran'izay. Ary io no tena ratsy satria ny iray mihamaratra, ny iray tsy tonga saina hoe hay moa tsy zaka ny vadiko ity zavatra ataoko ity, sy ny hoe hay moa misy zavatra andrasa amin'ny vadiko amiko nefa za tsy manao an'ilay satria za tsy mahalala. Fa amiko tena mandeha ho azy normal be ny fiainana zao iarahana zao tsy misy zavatra zay mety ifampalelofana. Dia rehefa tsika hoe mangatsika eo zany le fifampiresahana eo ambony resantsika teo le hoe tsy mety tsony le fifampiresahana, fa inona no tena antony le fangatsiahana indray ary, inona no antony mahatonga le fangatsiahana? Ny antony mahatonga fangatsiahana dia misy ny antony mivantana, zany hoe ny iray amin'ny mpivady na ny mpivady anankiroa misy tonga dia mivantana le izy. Misy koa nefa ny antony zay tsy mivantana fa miankina amin'ny zavatra samihafa maromaro zany reo. Jerevantsika inona? Jerevantsika voalohany zany hoe ireo antony tsy miankina amin'ny mpivady, mivantana zany. Zany hoe tsy noho ny vadinao mivantana na hoe noho ny aminao fa noho ny hafa zay manodidina zay. Izy avy ireo mahatonga aminy ireo olana samihafa ireo. Voalohany ny havam-bady, ny rafozana, ny zaobavy, ny namana sy ny sisa izay mety ho olona hafa zany, na havam-bady io na olona hafa mihitsy izay anisany fototra mahatonga an'izany olana izany, fangatsiahana zany. Ny faharoa mety noho ny amin'ny fivavahana ohatra, ianao kristianina izy jentilisa dia tsy mifankahazo no ny fanahy samihafa zay ao anaty dia raha vao tsy hainy mitantana an'izay dia olan'izay. Ny mety ihany koa hoe samy mivavaka ihany, samy heverina fa kristianina ihany, fa ny fomba fijery mihitsy an'ilay fivavahana ny samihafa, ilay fampianarana azo mety ho samihafa. Eo koa ny hoe ny
fotom-ponoana mihitsy no tsy mitovy fa samympivavaka fa samihafa ny fotom-ponoana. Mety ny Andriamanitra mihitsy koa aza ivavahana mihitsy no samihafa, samy mivavaka fa tsy mitovy mihitsy ny Andriamanitra ivavahana dia zany anisany mahatonga olana. Ny faharoa ny lafiny arak'asa ohatra. Rehefa miova asa dia miova mihitsy koa ny fiainana. Miova ny fiainana mety hoe lasa nahazo promotion amin'ny asa ny anankiray dia lasa everiny fa lasa olona ambany fifehezany koa ohatra ny vadiny. Ohatra zany na hoe mety affecté any amin'ny toerana hafa dia zany no mahatonga korotana eo amin'ny fiainana dia efa olana ihany koa zay hitondra tsy fankazahoana ao anatin'ny fiainam-pivady. Ny fahaefatra mety ny aretina, ny loza na lozaka nitondrana takaitra ohatra hoe misy aretina na loza nitondrana takaitra dia lasa sahirana eo amin'izay mety ho fandraisana an'izany takaitra zany eo amin'ny fiainana ny mpivady. Sy ny maro hafa zany izay mety hoe tsy miankina mivantana amin'ny mpivady. Ao ny mety hoe miankina amin'ny mpivady mihitsy zany hoe tena tompon'andraikitra mivantana na ny lahy na ny vady. Ao anatin'izay olan'izay ohatra ny fitantanam-bola, ny fomba fitantanana ny vola tsy mitovy ny fomba fijery eo amin'ny fitantanam-bola. Ny anankiray mety hoe tena malala-tanana be na mirobaroba be, ny anankiray tena olona mifehy-paosy ozy tsika somary kahitra eo amin'ny fitantanana sy ny sisa. Dia raha vao tsy mampitovy an'izay fomba fijery zay anisan'ny mitandra olana zany. Ny fitaizana ny zanaka tsy voatery hitovy ny fomba fijery amin'ny fitaizana ny zanaka, na hoe samy manana ny heritreriny, samy manana ny fomba fahitany ny zanaka, samy manana ny toetrany koa ny ankizy dia samy manana ny zakany sy ny tsy zakany koa ny ray aman-dreny mpivady dia zany mety hiteraka olana ihany koa eo ny mpivady. Ary raha vao tsy haino mandrindrany zany, tsy hoe mampitovy, tsy voatery hitovy ny fomba fijery fa ny andrindrana azy dia hiteraka olana eo mpivady koa zany. Ao ireo miankina amin'ny toetra sy ny fitondran-tena, ny toetra ny anankiray, fitondran-tena ny anankiray izay anisan'ny mampiteraka olana maro, ratra-po sy olana eo am-pivady dia ny fanitsakitsahana, ny fitsangatsangana, ny fampirafesana zany. Zany tena anisan'ny olan'ny maro, tsy tena hoe ny rehetra, olan'ny maro ao anatin'ny fiainan'ny tokantrano zany fiainam-pivady. Ary io ny tena manahirana satria lasa ohatran'ny to mandeha ho azy, ohatran'ny to normal ny fanaovan'ny olona an'izany dia tsika raha amin'ny maha-kristianina isika maha-malagasy dia tsy zany ny culturantsika, tsy kolontsaintsika zany. Kanefa dia tena mahazo vahana enina dia amin'ny olona izay kristianina aza ity lafiny fanitsakitsahana, fampirafesana, fitsangatsangana ity. Ny manaraka dia ny fanaovana tsinotsinona, miankina amin'ny toetra sy ny fitondran-tena. Ny tena manao tsinotsinona mihitsy ny vady, tena io mety ho maro mahatonga azy fa dia mihevitra ny vady ao tsinotsinona. Ny fandraisana zava-mahadomelina zany koa dia anisan'ny miteraka olana eo amin'ny fandraisam-pivady. Ny teny mandratra, ireo sy ny maro hafa dia disadisa manomboka amin'ny fahasorenana to madinika, misy miteraka frustration any amin'ny anankiray. Ny arana zany dia lasa misy an'izay hoe tena sorena, frustré, ary mihevitra tena ho victime eo anatrehan'izany zavatra, tsy mihevitra fa hivamy an-dalana na ho azo ny vady eo ihany izay tokony ataony. Lasa tsy mieritreritra intsony zany hoe mbola hiva eo ihany ty na ho azony eo ihany le izy izay tokony ho ataony ka tsy hisy intsony ny olana.
eo anatrehan'izany koa de misy tonga de avo feo miteny manitsy mandratra sy manome tsiny a ka vao maika manampy menaka amin'ny afo izy ny filazantsika azy hoe misy afo indray de mbola rarahana menaka indray efa mirehitra ka adiny efa rany ary mampalahelo aza de tonga am'izay am'izay hoe fikasana ny ahatonga saina ny vady tonga am'izay hoe fikasana ny ahatonga saina ny vady mba hantsiana azy ka afa-pony tena ny vokany de indrisy fa ady mitondra amin'ny fifandalavirana ara-petsepo indray a ka miteraka fangatsiahana lasa mangatsika tena mangatsika raha ireo ny antony hoe mahatonga ny ireo fangatsiahana zay resantsika zay hoe lasa tsy mifandray tsara ntsony fa mangatsika de manao ahoana moa ny fihetseham-po tokoa e rehefa hoe hiaran'izany zavatra manao ahoana ny fihetseham-po ao anatin'io vanim-potoana io falifaly foana ve inona ny zavatra ao anatiny fo rehefa tafiditra anatin'ity fangatsiahany ity mpivady a de zao ny fihetseham-po zany efa ao anatin'le fangatsiahana any amin'ny tokantrano ny mpivady zany lasa tsy mifanaraka tsara tsony de reto ny fihetseham-po zay tsapa misy alahelo mahalokatare hita hoe tonga de hita hoe tsy misy fifaliana tsy misy fiadanana fa tonga de hita any amin'ny endrika fa mijaly ny anankiray misy fahadisom-panantenana lalina ao anaty eo hoe ilay vady zay natenaina izay nandaozana ny ray aman-dreny ilay vady zay nitokisana ilay vady zay niverina hitondra ao amin'ny fahasambarana ilay nametrahana ny fitiavana rehetrarehetra de indrisy fa atao tsy zany ny zava-mitranga akehitriny fa lasa malahelo de sy fanantenana mahatsiaro irery hoe za rery sisa mahatsiaro voailika satria ireo tretra ny tansitsika teo ambony reo de mahatonga ny anankiray zay mahatsiaro fa atao victime manatrehan'le izy de ohatrany hoe voailika napakana sisiny eo anatrehan'izany fahatsapahana ho tsy rarahina to tsy rarahin'ilay vadiny tena itsony zay nametrahana ny rehetrarehetra fa tao lasa avelany ohatrany to tsy misy itsony zany ny tena ohatrany hoe tsy miexiste ao izy ny teny frantsay fa amin'ny fiainana izy a de anao avelany eo de misy fahatsapahana ho tsy tiana itsony na hoe ho tsy tiana akory ve fa ohatrany hoe fitaka fotsiny ve reny rehetrarehetra sy tokony omena ireny fa eka tsy zany akory ny zava-misy alahelo fahadisom-panantenana fahatsapahana ho irery fahatsapahana ho vailika fahatsapahana ho tsy rarahina fahatsapahana ho tsy tiana intsony na tsy tiana akory ary rehetra ao a ny hafarany de tonga amin'ny fahatezerana am'rehetra fahatezerana lonolony any anatin'ny foany ireo fihetseham-po ireo no mitondra makany amin'ny fangatsiahana lasa mangatsika zany zay mahatsiaro iarany le izy zay iarany zany rehetra zany de lasa mangatsika le hoe tsy teany eo izara fihetseham-po-tsony ianao malahelo ianao de sy fanantenana ianao de lasa mangatsika ianao tsy teany eo fitiavana tsony ianao hoe inona tsony moa ny antony aneoko fitiavana jere ary ty ataony zary ataony tsinotsinona zary itsakitsahany anina any amin'ny olona tiany any izy zary rery sisa navelany eto tsy rarahiny akory ah tonga tsy rarahiny sy ny sisa rehetrarehetra de lasa misotra makany am'izay fangatsiahana zay de lasa ny saina ty tokoa ve le vady ty tokoa ve ny tokony ho vadiko e inona ny lalana tokony izorako ataoko ahoana efa nataoko daholo zao kanefa to mbola zao ihany lasa tsisy tsirony tsony lay tokantrano tsisy fifaliana tsony ary ndraindray de any amin'ny zanaka no
mametraka an'izay mizara an'izay fifaliana zay. Sisa raha zanaka indray raha mbola mety hoe maditra ihany koa, na mety hoe manao tsinotsinona ihany koa de lasa tena ho irery tanteraka ny anankiray zay iaran'izany zavatra. Maizina ny lalana, goavana ny fahitanany olana, tsy manana fanantenana intsony hoe mbola ho tafarina ve zao tokantrano zao. Ina ny vahaolana, mivavaka foana nefa to aiza zay valim-bavaka. De mitombo ny fanamelohana na ny tena na ny vady. Le vady ko mihitsy na hoe za mihitsy. De to rahona mainty ny fiainana, to kotroparatra ny fiainana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mafy tokoa ny iainana ao anatin'izany ho an'izay miaina zany fihetseham-po zany, miainana zany trangan-javatra zany, ary zany ny fihetseham-po iainana. Mafy ifandraisana azy. Fa andeo jerevantsika ny fihetsika sy ny atao. Inona ny lasa zavatra mitranga zany? Voalohany de tsy tehana tsara na mahaolana tsony kivy. Zay zany mahavantana hoe rehefa zay le fihetseham-po noho ny zavatra misy de tsy tehana tsara na mahaolana tsony zany fa kivy, ketraka, tsisy hery entina mbola hiatrika zay hoe inona no atao. Raha tokony hijery zay anarenana ilay tokantrano de lasa mifanohitra amin'izay indray aza no tanterahana, lasa mamboly korotana na dia mahasa ary dia miasimba hatrany ilay tokantrano. Na hoe tsy mamboly korotana fa le fangatsiahany zay de hoe tsy te hanao ininona tsony, tsy te hanao fitiavana zany tsony, tsy te hanao inona tsony, fa tonga de zay farany azo atao sisanao atao. Ary ny mahavatana koa de lasa kamo miresaka zany, tsy te hiresaka, tsy te hiresaka tsony, ary raha sendra miteny azy de mety lasa miteny mahery, mieritreritra hoe anehoana ilay fahasorenana de tezitezi dava sy teny mahery. Ny tena loza aza rehefa tena tafakatra ambony be ilay atezerana de mety hoe tonga hatrany amin'ny famakiana entana, fanombana zavatra, ny fikasihan-tanana zany zavatra zany. Ao koa ny mangina tsy ahita teny tsony ozy tsika teo, ary kanefa resahantsika kely tery ambony, tsy te handratra na ho voaratra de misafidy ny angina. Aleo mangina aloha tsy de miteny tsony, fa inona moa tsotra miady foana raha ohatra ka mbola miteny de aleo tsy miteny fa aleo mangina. Fanginana na fifandirana no mifandimby ao anatin'ny tokantrano, izay lasa mahasadaikatra ny zanaka aza hoe ahoana marina moa dada sy neny reto, ahoana marina dada sy neny, to tsy hita mihitsy hoe tsy mifankaty, to tsy mifaneo fitiavana tsony. Itsika avy ny zanaka avy indray ny lasa voatohitohina sy simba saina eo anatrehan'izany, lasa misy ahiahy anao ahoany dada sy neny amin'izao fifandraisana zao. Ny vokatra izay de zao hoe lasa misaraka raha-pihetseha-po, mivady, tsy te hifandray, tsy te hiresaka, tsy te hifampizara tsony atsika, tsy mizara fihetseha-po zany tsony, samy mitazona ny azy de mizara amin'ny ankizy amin'ny lafin-javatra to azo zaraina. Tsy ampany zanaka zany fisarahana sady zany ka manakorotana azy ireo ihany koa, efa misaraka mantsy zany. Rehefa zany za mety ohatrany efa misaraka fa miraitrano fotsiny. Misy ao anatin'izany de efa fandriana samy hafa ny atoriana, trano efitra samy hafa no atoriana samy amin'ny fiainany. Ny firaisana ranofo aza moa de efa mety efa ela no tsisy an'izany tsony noho ny fisarahana ara-pihetseha-po io. Indrindra ny vehivavy zay mifamatotra betsaka amin'ny fihetseham-pony ny azo tony
amin'izany firaisana nofo zany. Mila fitiavana ny vehivavy, mila affection izy. Aneho ny satsapany fa tiany izy zay vao misy an'izany fahatairana sy fahazotoana ao amin'ny firaisana nofo zany. Raha tsy maintsy izy zany firaisana nofo zany dia tsy vokatry ny fo intsony fa noho ny mahadidy azy izy. Araka ny ambaran'ny Sotra Masina Korintiana voalohany 7 hoe aoka ny lahy anao zay mety atao amin'ny vavy, toy izany koa vavy zay mety atao amin'ny lahy. Dia lasa adidy sisa. Adidy sisa. Dia mbola misy fanantenana ve? Mbola misy fanantenana. Dia misy ny fanantenana rehefa mbola tsy misaraka, rehefa mbola velonaina dia misy ny fanantenana. Raha mbola velona ka mbola miray trano misy ny fanantenana. Ary raha hoe mbola misara toerana koa aza fa mbola samy tsy manambady dia mbola misy ny fanantenana. Mbola afaka manantena. Dia vakitsika ny ohabolana 7/12 itsika vaka Sotra Masina. Nijery ny vahaolana. Ny fanantenana tsy azo vetivety. Ohabolana 7/12 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary ambavafo. Fa azonaina ny faniriana tanteraka. Ohabolana 7/12 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Misy ny fanantenana. Ary eo amin'ny Jesosy Kristy ny fanantenana zany. Dia antsika aloha naraka irana anankiray ary apetrakitsika eo amin'ny Tompo izay rehetrarehetra. Izany ve dia inona no atao? Rakikiro amin'ny rakikira fiarana fanampiny FJKM mandraitsika Jesosy apetrako aminao.
dia izay hira atao fiara-fanampan'izay no amelomantsika ny fanantenana satria ao amin'ny tompo no ametrahantsika ny olana, ametrahana ny mavesatra, ny alahelo rehetrarehetra. Dia ao amin'i Jesosy Kristy no ametrahana an'izany satria izy mahay ny zavatra rehetra. Izay rehetra tsy haintsika dia hain'Andriamanitra. Romanina toko 12 andinina 8 hatramin'ny andininy 9 izay no vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Romanina toko 12 andininy 8 hatramin'ny andininy 9. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahadezerana. Fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no amaly, hoy Jehova. Fa raha anona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny. Raha manao izany ianao, dia anambatra fa ianao eo an-dohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Soratra masina izay mifanohitra amin'ny fomba fijerintsika, mifanohitra amin'ny ataontsika, mifanohitra amin'ny zavatra iainantsika. Raha malahelo sika, raha natao tsinotsinontsika, raha manana fihetseham-po samihafa izay noho ny zavatra izay ataon'ny vady, noho ny fahatsapanany amin'izay heverina ho tsy mety ataon'ny vady, dia malahelo, dia sy fanantenana, matsiaro tena ho irery, matsiaro tena ho vahilika, matsiaro tena ho voafitaka, matsiaro tena ho tsy rarahina, mahatsapa ho tsy tiana intsony, ary dia tezitra ao anatin'izany, mahatezitra, mampalahelo izany zavatra. Ary rehefa izay no mitranga, dia misy zavatra be dia be mandalo ao an-tsaina, betsaka ny zavatra mandalo ao an-tsaina. Zay ilay hoe émotion zany na fihetseham-po. Dia ilay zavatra tonga ao an-tsaina, misy ndray avy eo ny réaction. Hoe inona ny zavatra, lasa mireagira zany tsika hoe raha zany no zavatra fihetseham-poko, zany ny zavatra ataon'ny vady koa, dia lasa misy zavatra izay tiantsika atao, zavatra mandalo ao an-tsaintsika, zay ilay hoe réaction zany. Dia raha avy eo tsika lasa manatanteraka asa vokatr'izay, zay ilay hoe émotion, réaction, action. Ny fihetseham-poko na ny émotion dia mahatonga zavatra ao anatin'ny saiko, ny fieritreretako hoe inona ny ho finiavako ao anatrian'izany zavatra zany, inona no ataoko manoloana ny zavatra zany, zay hoe réaction zany. Ary izay le réaction antsika izay mitarika antsika hanao asa anankiray, miseho ety ivelany hoe zao ny zavatra ho ataoko zany, aseho antsika amin'ny asa amin'izay zay le réaction zay. Zany hoe raha ny émotion antsika zany ao anatina alahelo sy ratra, dia ny réaction antsika lasa te hanao zavatra ratsy, te hanao zavatra animba ny fifandraisana. Dia ataontsika tokoa zay, miteraka action zay zavatra zay dia lasa amin'izay tsika manao azy hoe avonavonako iny, tsy rarahiko koa iny, za koa dia mba hanao, na hoe sinsisa zay le hoe action zany. Dia le réaction antsika zany ilay zavatra ao anatsika rehefa malahelo, dia lasa te hanao zavatra negativa, zay le hoe émotion malahelo, émotion ataon'ny mpilaza azy moa hoe fihetseham-po ratsy zany na hoe negativa, dia lasa tsika avao réaction antsika koa lasa negativa, lasa zavatra ratsy zany. Ary zavatra ataontsika le action dia zay le ratsy zay ihany koa. Fa ny tanjontsika zany dia ny hoe rehefa soatra masiny ity dia hoe ilay fihetseham-po zany nisy nanao ratsy ianao, ry malala, aza mamaly ratsy, nisy nanao ratsy dia malahelo dia tezitra, dia zay le hoe omeo lalana ny fahadezerana. Izay le fihetseham-poko ratsy zay lasa ezahako mba hieritreritra zavatra tsara, omeo lalana ny fahadezerana.
fa Andriamanitra no mamaly. Tsy tsika zany no andeha hamaly an'ilay izy. Zay le hoe le zavatra raha ohatra ka nitra hoe ratsy natao atsika de manao réaction ratsy tsika de hanao action ratsy tsika. Fa ny saotra masina eto miteny hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, hoe tsy tazonina zany le fahatezerana. Omena lalana izy andehana ry fahatezerana, mandehana anao mandeha. Fa ianao aza mitarika hananao zavatra ratsy, heritritra zavatra ratsy ho an'ny tokantranoko, ho an'ny vadiko. Fa malahelo tsy maninona fa tena aloha za alahelo mafy satria tsy rariny ny atao de aloha alahelo, aleo hitomany, tsy maninona za. Fa tsy avelako hitarika zay anao zavatra ratsy, amaly ratsy, anao zavatra, heritritra zavatra ratsy ka ratsy no ataoko. Fa émotion négative afaka manana réaction positive ary afaka manao action positive. Fa tsy hoe émotion marary, malahelo atao hoe négative avea de hoe anao réaction négative ary anao action négative. Zay tsy izy zay. Tsy zay no mba nisaotra masina atsika fa ny hoe aza mamaly ratsy omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ny famalinao Jehova. Izaho no amaly. Tsy isika zany no andeha amaly an'izay ratsy zay. Fa iza mamaly azy? Ny tompo no amaly azy. Fa inona ny fieritreretana tokony atao? Manome lalana ny fahatezerana ka heritritra zavatra tsara. Na de zany aza ny ataony eto raha fahavalo ndraisan'ny tompo tsy vady akory fa fahavalo. Zany hoe tsy hafa mihitsy mantsy ny vady. Fa ity raha hoe fahavalo. Hafa mihitsy mantsy ny fahavalo, fa mivady tsy fahavalo fa vady izy. Ny ekena tiana ny fampizarana zavatra rehetra na finaritra. Sy ny zavatra mety ho nampalahelo zany vady zany. Fa raha fahavalo aza nataon'ny tompo hoe aza mamaly ratsy azy ianao fa omeo lalana ny fahatezerana, maika avifany vady. Fa inona le eritreretra tokony atao? Hikarakara azy mbola ity azy ary zay le voady natao ity anao. Ninona zavatra mitrangy eo aloha anatin'le fanekena de ho tianao sy hamelona anao. Fa raha anona ny fahavalonao ny tompo, fahavalo fa hoe raha anona ny vadinao omeo hanina izy, raha manketaheta izy omeo zosotroiny. Zany hoe ny action zany de action positive. Fa iza tokoa moa ny hoe olona mahasosotra ve de hoe aleo rangaka vao maika karakaraina izy zay le hoe mifanohitra amin'ny tiany fotsika atao le sy Andriamanitra ataotsika. Fa ny tiany fotsika atao no le fihetseham-po zay malahelo sy maratra sy tezitra de amaly faty. Ampiseho mihitsy koa hoe fantatro ny ataonao, fatako hitanao tsara koa fa za koa manana amin'ny maha izy fa tsy zany ny tiany tompo ataotsika. Émotion négative, réaction positive, action positive. Mino fa voarainao zany. Voarainao zany. De tika ka ohatra azy. Ohatra. Raha ohatra zany hoe resaka hoe ohatra itsika io de resaka fitsangatsangana ohatra. Fanitsakitsahana ohatra. Zany moa ny maro zay hita ankehitriny ary mampitaraina ny maro. No hoe manitsakitsaka ny vadiko, manao sipa ny vadiko, miaraka amin'olo-kafa ny vadiko. Ohatra nambarany namanao taminao fa hitany niaraka tamin'olona ny vadinao ary niporofo mihitsy fa hoe tena olo tiany io. Io fa tsy hoe sendra tafaraka. De olo namanao tena natokisanao mihitsy, mahatoky anao mihitsy satria tena namanao fampizarana masaka taminao io ary tena inonao fa marina zany zavatra zany. Inona le émotion, inona le fihetseham-po? Taitra, manadiady, ahoana zany, malahelo, mahatsiaro atao tsinitsinina, tezitra, fangaro daholo ny zavatra rehetrarehetra, tezitra be. De inona le réaction, inona le zavatra hoe marikoriko ahy iny, ataoko mahita iny, aloha avy eo, avonavonako iny, tsy rarahiko tsony iny, sy ny sisa rehetrarehetra, tsy mirarahany iny tsony zamby nanaovany. Tena hoe maizina ao anatin'le fihetseham-po zany de tena ora maromaro no mety ho lanin'ny olona anankiray any amin'ny fihetseham-pony
noho ny fahatsapana ny zavatra ataonao vady izany ve te hizaran'izany amin'olona izany de efa vita zay a de lasa be deabe an'izay tonga tsena inona am'izay ny réaction de efa tonga réaction de tonga amin'ny action am'izay hoe inona le ataonao raha vao miditra ny trano izy de anao inona ianao tonga de lasa hiavonavona aminy ianao angatsika ianao tsy raharaha azy ianao mety tonga ianao de tsy fantatro zay mety ho atao fa hoe misy fangatsiahanao raha vao miditra izy de inona no fihetsika raha le mahazatra émotion ataontsika hoe négative fa tsy tena négative moa zany fa zoatsika mihitsy malahelo réaction négative ave action négative ave fa hoe émotion malahelo tezitra fa ny réaction aleo atao positive action atao positive fihetsem-po taitra manadiady malahelo mahatsiaro atao tsinitsinona sy ny sisa fa tsy noho izany no anaovana ny tsy mety anaovana zay a vao maika hanimba ny fifandraisana jerena tsara zany zavatra zany raha maratra raha tezitra sy malahelo ah de tsy ahavelako ibaiko ny ataoko zany fihetsem-poko zany ny tenin' Jesosy miteny hoe omeo lalana ny fahatezerana ry malala an' Jesosy ianao ary fantary Jesosy mety ho ratra-ponao toy zay ry malala omeo lalana ny fahatezerana aza mamaly ratsin-dratsy omeo lalana ny fahatezerana fihetsem-po afaka mihevitra ny eo fitiavana ny vadiko any na de naratra aza androany mety tsy vitako zany fa angina mety hoe tsy te tsara velatsitsika de hoe za ve de efa tsy tia marina tsy hoe tsy tia ianao fa malahelo ianao vadinao tianao tsy zay zavatra zany tonga de atonga ny hoe miongotra atao anatinao fitiavana fa fitiavana efa lalipaka tsy vetivety zany de miongotra fa voasarony lay fahadalana izy a de voatsindry aho tsy mety tsara velatsika kory zany fa le fitiavana ao anatinao fa malahelo anao de lasa te anao zavatra ratsy tianao ny vadinao ary tsy hoe noho ny atezerana de ny tanjonao de hoe atonga anareo hisaraka fa ny alahelo no mitady hitondra ny réaction anao raha fa tena mbola tsy zaka de aloha miala aloha tsy mifanatrika aloha fa mila tanjaka sery be zany ka rehefa tena matanjaka de ilozy am'izay le hoe fahatezerana aza ve le hitarika ny fonao ny ratra sy ny alahelo afaka mitomany raha mbola mavesatra ny fo loary eo anatrehan'ny tompo zany alahelonao zany resao aminy zany midia matrany de resao aminy Jesosy zao ane zavatra anankiray mety hoe tsy marina akory zany zavatra zany mety tsisy miaraka mivadinao akory zany mbola zavatra hafa mihitsy indray fa ianao tonga de azakazaka ohatra anatona alahelo fa hatria mino lefisiny fa zay a ny tena marina de ny hoe tsy misy tombontsoa ho an'ny olona anankiray zay vohitsakitsaka ny ezaka hamantatra va i tena vohitsakitsaka tokoa ve izy tsisy tombontsoa zany hoe raha tsy hoe tena hainao ny tantana azy tokony hanosika ny vady hanosika an'izay vao matsiaro vohitsakitsaka vao maika an'eo fitiavana aza ny fahatsapany fa vohitsakitsaka izy raha zay no andraisana azy de tsara izy fa raha hoe ny ahalalana an'izany a anditenenana aminy hoe ay ianao ke de zao no ataonao sy ny sisa betsaka sy maro ny efa niezaka nanao an'izany nitsoro tam'izany lalana zany no hoe mahenoheno fa miaraka amin'olona na manahina fa miaraka amin'olona mivadiny de lasa mitady hevitra mitady ny fomba hetra ahalalana sy anatrarana hoe marina tokoa ve zany zavatra zany
mitsikilo telefôna, mitsikilo mesazy, manirakolona, maniraka detektiva sy ny sisa hoe marina ve zany, tsongolohana daholo afahana mahita hoe tena marina ve. Fa rehefa ny hevitra ho nahita-porofoka ny laza zany tamin'ny vadiny de maro tamin'izy ireny a vao maika sahirana satria tsy nitarika azy, vao maika aneo fitiavana amin'ny vadiny ny fahalalany azy, tsy nitarika azy vao maika aka ny fony ny vadiny. Zay mantsy ny tena marina hoe tokony vao maika rombahanao ny fitiavany, vao maika alainao ny fitiavany, zany hoe ataonao faneom-pitiavana mba hitiavany ianao, fa tsy hoe vao maika ianao a ivantravatra sy ilahady na hanao tsinontsinona azy satria nanao an'izany zavatra zany izy. Vao maika manalavitra, manakorotana ny fifandraisana ny réaction négative, manao action négative eo anatrehan'ny fahalalana fa misy zany zavatra zany. Ary zay tena tsindritsika ao anatin'izao androany zao hoe tsy ny fahalalana n'izany zavatra zany raha ohatra ka zany le izy na zay mety ho antony hafa, ny fahalalana ireny zavatra mampalahelo reny no hitarika izay hiarany vao maika tsy rarahany vadiny na ilahady foana amin'ny vadiny na anao teny mandratra na iandrikendry-toana ny vadiny. Tsy vahaolana zany, tsy vahaolana zany fa mandrombaka ny fony amin'ny fitiavana zay anao tao. Zany hoe matoa lasa ny hafa ny fony. Raha tena zay le izy hoe tena lasany tokoa ve ny fony sa hoe de tratry ny fakapana daladala tamy fotsiny de ny azakazaka tany, fa raha hoe tena ny fony ny lasany, ny zavatra tokony andinihan-tenany e zany ho an'izay ny lozany, fa maninona izy ny lasa avy amin'iza no antony, so de mba avy amin'ny tena no mampitonga anazy nandeha, de zay le andinihan-tena. Fa tsy hoe vao maika indray a mbola ho jerevantsika manaraka daholo hoe inona ny tokony ho atao. Fa ny androany de ny hoe ty soratra masina zay nomeny tompontsika androany ty ny hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ay ny famaliana, izaho no amaly ho Jehova, fa raha anona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangita ety izy omeo ozitrony, raha manao izany ianao de anambatra vainafo eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Izay no ezahana ho iainana manomboka amin'ity androany ity ho an'izay rehetra mahatsiaro fa manana fihetseham-po malahelo kivy trotraka ao anatin'ny fangatsiahana ny tokantranony de zay aloha hoe tsy hanao zavatra vao maika anakorotana fa hanao zavatra tsara, anorona fifandraisana, anorona fifandraisana. Ny réaction négative masy de miteraka lolo-po, fa tenin'Andriamanitra io de tena zay hoe anananao hery hiatrehanao zay mety ho fihetseham-po kivy sy reraka malahelo ty sy fanantenana, tsy mitondra mankany amin'ny vahaolana manarina ny tokantrano, ny asetry ny saina sy ny fo amin'ireo fihetseham-po reo. Io lay hoe manana réaction positive atsika. Ny zanak'Andriamanitra de nomeny hery. Ozy ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko 2:12 hoe fahizerezana andray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fahizerezana andray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny Timothée 2:17 zao nambaran'ny soratra masina. Tsy nomeny Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Tsy manana hery ianao, etseo indray le hery eo anatinao ao, lay fanahy mahery eo anatinao etseo zany. Mila ny herin'Andriamanitra isika hialanao anatin'io le fahatrotrahana io. Ny olombelona lavo tao edena rehefa maharatra de mamaly faty. Tsy le hoe rehefa le olombelona lavo tao edena, ny taranak'ilay olona lavo tao edena, ny taranak'i Adama tao edena, rehefa vo de mamaly faty. Vengeance, ny vengeance ary maivamaivana rehefa vita ny vengeance.
fa ny olombelona lavo tao edena rehefa nahatsiaro ny famonjen'i Kristy, nino an'i Kristy ka lasa zanak'Andriamanitra. Zay le ambarany Sotra Masina hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay rehetra efa nandao ny fahafatesana, le fahafatesana nolovana tao edena, nolovana tamin'ny Adama araka ny ambarany Sotra Masina, ka efa lasa zanak'Andriamanitra dia manana hery, lasa zanak'Andriamanitra. Ary nomena ny fanamasina, ary zay fanamasina nomena zay dia fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ka izay rehetra mahatsiaro zany fa efa zanak'Andriamanitra, fa tsy ilay olona lavo tao edena intsony, tsy ilay taranaka lavo tao edena intsony, fa efa lasa zanaka natsangan'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy, dia efa hafa ny fiainany. Manaraka ilay tenin'Andriamanitra iry ambony hoe ry malala. Fa mahin'Andriamanitra no miantsona hoe ry malala, satria zanany ianao. Zanany angena intsony hoe malala, malala eo masoko ianao, ry malala. Dia ampionona ny fonao izy, aza mamaly ratsy. Fantatro ny tompony alahelinao fa zao aza mamaly ratsy. Omeo lalan'izany fahatezeran'izany. Omeo lalan'izany. Fa alao zano amaly. Zaho no amaly ho Jehova. Fa zavatra mahatahotra, ny azo ny tanan'Andriamanitra velona. Fa raha anona dia ataovy zavatra tsara no ataovy mivadanao. Karakarao izy. Toy izy ny fikarakarana azy. Ataovy tsapany fa vao maika tia azy ianao. Ary mety ho nangatsiaka koa ny fitiavanao azy hatramin'izay fa velomy zany. Za moa hitantsika amin'ny manaraka ny ahoana ilay tena atao ary. Fa androany dia zay hoe fahavononana ilaina aminao, tsy hamaly ratsy fa amelalana ny fahatezerana ka ana réaction positive ka anao action positive amin'ny vady. Hoana zay nanaraka ny fandarana androany ary dia zao mila tadidiana. Fa raha manana fandirinana tsara anafana ny fifandraisana amin'ny vadinao ianao dia aza maika ny anitsy azy. Fa mbola iroso amin'izany dingana zany sika, fa le tenin'ny tompo no atao an-tsaina, le tenin'ny tompo hoe omeo lalana ny fahatezerana. Dia zao koa zany mila tadiditsika hoe amezatsika azy. Tsy ny vadinao ihany ny tompony andraikitra amin'izao olana sy fangatsiahana zao. Faharoa, ao anaty vanim-potoana ity dia mahavesatra ny fihetsem-po. Rariny zany raha malahelo, tsy diso ianao raha malahelo. Fa tsy tokony baiko ny ataonao zany. Fa mila manana fihetsem-po, mila manana fisainana miabo ianao, mba hahafahanao manao zavatra tsara manoloana ny vadinao. Aza miandro tambiny mamaika ioty vokatra dia ny fiovany androany dia androany no hoe tsy maintsy misaraka amin'izany ianao androany. Fa ianao no tompon'ny vadinao. Efa nikenao izy dia tiavina arak'izay. Aza mihevitra ianao manipulation koa nefa. Hoanao moa zany manipulation zany hoe dia ambody ataoko an'izao dia amin'izay dia mahazo an'izao. Hoe domboko tapany andoherany. Fa mahareta. Fitiavana aseho dia aleon'ny tompony hiasa. Zay no azonao aroso tamintsika tamin'ity ity toy izantsika manaraka. Ny ahoana ny mbola anoizana azy. Mbola lavalava ny amin'ity resaka ity tsika fa mila manana faharetantsika. Fitanao ny tompony ao amintsika tsirairay avy dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana, omenanao ny laharam-pifandraisantsika alohan'ny amaranantsika ny fotoana. Laharam-pifandraisana ny laharan'ny RTL 033 14 081 43, ny Telma 034 80 747 60 ary ny Orange 032 46 926 71. Ny mailaka moa dia iraivatsirayaina@gmail.com. Ikraika zay tokony ikraika rehetra zany ivavaka sika. Tompo misaotranao zay ny amin'ny fotoana zay ny fampizarana androany. Misaotra ny amin'ny teninao fa mamy teninao ary mifanohitra amin'ny fomba fijerinay sy ny lojikanay zany sitraponao zany eo amin'ny fiainanay. Misaotranao ny amin'ny teninao ary ampitombo dehibe ao anatinay tsy avy zay rehetra ny mizaraina androany. Zay rehetra maharatra sy malahelo dia ianao no anome azy ny fahononana,
ananany finihavana anao ny tsara ka hataterahan'izay tsara mivadiny nina mety ho ratra-po ny ainany mba ho voninahitra ao Andriamanitra jereo ny zanaka ao rehetra zay mitoreo sy mitaraina mba zio tetra ao anatin'izany mandrakariva fa hiala ao anatin'ny alahelo ka hitsangana anarina ny tokantranony voninahitra aneo anao fiatanana kosa ampiterana tsiray avy amin'ny anaran'i Jehovah Kristy Tompo. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.